Ny raha fanentanana ny azakazaka masina nataontsika izao andininy voalohany ihany tsangana ny fiangonana. Jesu Kristi no mpamonjy nyanamanitra nyanarofizatsara lai tsy miovany manra iza andeary isika iaraka anoyatra ny azakazaka Lazatsa imada kasikara. Ry avako malala rehetra amin'ny tompo, araba tratry ny Paska moa dia miverimbelona fa ny fandresen'i Jesosy dia indray mandeha tsy miverina ho tahin'Andriamanitra isika. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Ny havana malala hifarombonantsika ny fidiranan'Andriamanitra ka izay ho tonononareo ihany ny asehon'ny écran fa izay ho tonono kosa dia ety ampelantanako fa izay ho tonononareo ihany no asehon'ny écran. Misy andininy anankiroa an'ny fiangonana ary misy anankiray izay iombonantsika amin'ny fidiarana an'Andriamanitra. Ndao ary androso amin'izany isika. Rehefa malala hideran'ny tomposika, velon'ny Jehova isaorana ane ny vatolampiko, asandratra ane Andriamanitra ny famonjena. Vetivety foana dia tsy ahita intsony zao tontolo zao, fa ianareo no ahita satria velona dia ho velona ihany koa ianareo. Ary imbonantsika rehetra ny hoe isaorana ane Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amen.
mivavaka isika. Dia raha laza voninahitra ho anao Andriamanitray, Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy ilay efa nitsangana tamin'ny maty ary nandresy ny fahafatesana. Ary mampandresy anay eto amin'ity fiainana ity. Misaotra anao zahay fa afaka miombavaka eto amin'ity toerana masina ity amin'izao anio izao. Tahio ao amin'i Jesosy Kristy ny fanompoavahana mba tsy ho fotoam-berimaina ny andalovanay eto amin'ity toerana masina ity, fa fotoana andraisanay an' Jesosy Kristy ho an'izay mbola tsy nandray izany, ary hanamafisanay indray ny mahany Kristy anay ho an'izay fa nandray izany. Raha mideranao sy manome voninahitra anao eto izay dia raiso amin'ny fankasitrahana izany Tompo, fa ataonay amin'ny fonay marina tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay ny fampivavahana. Ny teninao manao hoe raha misy rona telo mivory amin'ny anaranao dia eo fovoany ianao. Avia eto fovoanay Tompo, fa izany no mampahomby izao fampivavahana izao. Izany no aim-pananay, izany no fifalianay. Dia omeo fifaliana izay tsy amin'ity andro ity ihany, fa amin'ny andro rehetra iainanay fa manana an' Jesosy Kristy ao anaty izay rehetra, hatramin'ny ankizy kely ka hatramin'ny antitra sy ny fotsy volo. Izay rehetra atao androanina ny batisana ny fanasan'ny Tompo dia atao amin'ny anaranao izany, ary ampiombona tokoa ny olonao aminao Andriamanitra, ampiavana anao amin'Andriamanitra, ampiavana anay amin'Andriamanitra tokoa. Raiso ny dera tolotray, fa tolotray amin'ny fonay marina tokoa izany Tompo. Dia tario lalan'izao fampivavahana izao, ahitanay ny voninahitra ao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mahazo toerana Tompo. Andeha androso amin'ny fianonana ny tenin'Andriamanitra isika ry havana malala. Amaky ny tenin'Andriamanitra isika izay ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Joba
Joba toko faha 7 andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Joba toko faha 7 andininy fahatelo amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ny Lioka, filazantsara ny Lioka toko faha 4 amby roapolo, ny andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Lioka toko faha 4 amby roapolo, andininy voalohany ka hatramin'ny faha 12. Ny Korintianina voalohany toko faha 5 andininy faha 10 ka hatramin'ny faha 20. Korintianina voalohany toko faha 5 andininy faha 10 ka hatramin'ny faha 20. Mialoha izany dia hivavaka tsika hangataka ny fanahy masina. Ry Andriamanitra tomponay eo, Andriamanitra rainay ianao, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra anao izahay noho ity fotoana izay omenao anay ity, indrindra ny andro anio izay andro lehibe tokoa ho an'ny mpino rehetra, noho ny fandresena izay noraisiny tsirairay avy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Eny Tompo, misaotra satria fantatra efa isan'izay nahazo izany famonjena izany ny vahoakanao izay tonga eto satria mino ary manaiky anao Jesosy Kristy. Dia ankehitriny ary Tompo, hamaky ny teninao izahay. Tompo, apetrao amin'ny lelanay ny fahamarinana, ny mba tsy hisian'ny teny ho latsaka amin'ny teny izay hovakiana, ary ny teny izay hoentin'ny mpanomponao dia mba izay tena sitrakao no voambara, ka tsy hisy hiala-maina eto izahay amin'ity andro anio ity, fa handray vatsy avy aminao hoentina mamakivaky hatrany ny androm-piainanay rehetra. Dia voninahitra ho anao irery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny teny rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Engane ka ho voasoratra ny teniko, engane ka ho voatomboka eo amin'ny boky ireny, engane ka ho voasoratra amin'ny vy fanoratana sady voaisy firaka, eo amin'ny vatolampy ho mandrakizay izy. Kanefa raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavotra ahy, ka hitsangana any aparany eo ambonin'ny vovoka izy. Ary rehefa levona ny hoditro izao simba izao, sady afaka amin'ny nofoko aho, dia ahita an'Andriamanitra. Eny, izao no ahita azy, ary ny masoko no hijery fa tsy olo-kafa, efa matim-pahaniriana ny saiko tao anatiko. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany ny izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra ny zava-manitra izay efa namboarina. Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy Tompo. Ary raha mbola very hevitra tamin'izany izy, indreo nisy roalahy niseho taminy, nitafy fitafiana manelatrelatra. Ary noho ny natahotra izy ka niankohoka dia hoy izy roalahy taminy, nahoana no ato amin'ny maty no hitadavanareo ny velona? Tsy ato izy fa efa nitsangana. Tsarovy ny teny izay nataony taminareo fony izy mbola tany Galilea hoe ny zanak'olona tsy maintsy atolotra eo an-tanin'ny mpanota ka ombona amin'ny hazo fijaliana ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Dia natsiaro ny teniny izy ary niverina niala tamin'ny fasana izy. Dia nilaza izany rehetra izany tamin'ny 12 lahy sy ny namany rehetra. Teo Maria Magdalena sy Joana ary Maria renin'i Jakoba, ary ny vehivavy sasany izay naman'ireo koa dia nilaza izany tamin'ny apôstôly. Nefa nataony ho ary foana izany teny izany ka tsy ninoany. Fa Petera nitsangana dia niazakazaka nakany amin'ny fasana, ary niondrika izy ka nahita ny lampapaty
mipetraka mitokana, dia lasa nody izy sady gaga noho ny zavatra izay tonga teo. Fa izao no lazaiko aminareo rahalahy, ny nofo aman-draha tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra, ary ny fahalovana tsy mandova ny tsy fahalovana. Indro ny zava-miafina no ambarako aminareo, tsy hody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny raim-pimaso. Rehefa maneno ny trompetra farany, dia hovana isika rehetra, fa ho tsofina ny trompetra, ary ny maty atsangana tsy ho lo intsony, ary isika hovana. Fa mety lo ity tsy maintsy hitavy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitavy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety lo ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe ny fahafatesana no resahana ka levony. Ry fahafatesana, aiza ny fahandresenao? Ry fahafatesana, aiza ny famindramponao, ny fanindronanao? Fa ny ota no fanindronana ny fahafatesana, ary ny lalàna no herin'ny ota. Fa isaorana ny endrin'Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ko amin'izany ry rahalahy malalako, dia mihorena tsara, aza miova, ary mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Amen. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen. Dia ara-mitsangana isika rehetra hanao ny hira mialohan'ny toriteny. Mbola hotomon'Andriamanitra amintsika ny fahasoavany sy ny fiadanany ao amin'ny fandresen'i Jesosy Kristy tompontsika sady mpamonjy antsika. Amen. Ny toriteny amin'ity fantompavahana maraina ity dia nalaina avy amin'ireo perikopa anankitelo novakin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Ary miezaka sika tsy ho toriteny mety hanazava ny fandresena fotsiny zany,
fa ho toriteny mahakasika koa ny fiainantsika andavanandro. Tsy mahamenatra milaza hoe misy koa mantsy isika rehefa paska tahak'izao vao tonga aty amin'ny fiangonana, hoe tsy nieritreritra ny andeha aty am-piangonana akory aza fa no ny fanotronana ny fianakaviana, dia tongosika misy atao batisa moa zany dia tongosika. Tsy fanomezan-tsiny zany fa misy fandaharana daholo ataon'Andriamanitra amintsika. Misy fandaharan'Andriamanitra ao ambadika ireny rehetra ireny, ary ny fandaharan'Andriamanitra dia ny andrenesanao koa ny tenin'Andriamanitra. Rehefa fitinina ny perikupa anankitelo amin'ity paska ity, paska 420 dia azontsika hanomezana lohahevitra matanjaka manao hoe azontsika ny fandresena. Ny perikupa fijekema moa amin'ity volana ity dia hoe mpandresy ny tompo, zay ny perikupa fijekema. Fa ity perikupa ity kosa dia milaza amintsika hoe azontsika ny fandresena. Amin'izao vanim-potoana misy antsika izao dia saiky eritreritra na sentiment mahazo ny olona ny hoe resy. Misy an'izany karazana antsony ny teny vazaha hoe sentiment de faiblesse zany tsika indraindray. Ary na dia eo ampelantanantsika aza ny zavatra rehetra dia misy fahatserovana foana zany hoe sahalan'ny olony resy, to tapidalakale, to tsy mahita lalana ivoahana amin'ny fahasairanana, amin'ny ady samihafa hatrehana eo amin'ny fiainana, mety maditra ny zanaka dia sahiran-tsaintsika hoe tsy hitantsony izay atao. Dia zany karazana eritreritra ho resy zany no tena mandalo amin'ny fiainantsika. Dia zany mahatonga an'ireo karazana atom-pivavahana maro samihafa indraindray ataony hoe fiangonana mpandresy ny azy, dia any ianao mpandresy zany. Ka tsy ny fiangonana no mampandresy ny olona, tsy ny anaram-piangonana no mampandresy ny olona, fa ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Rehefa mamaky an'ireo perikupa anankitelo ireo ianao dia azo lazana hoe azontsika ny fandresena. Nahoana moa no azonao ny fandresena? Rehefa mamaky ny Job ianao dia zao voalaza hoe raha izao dia fantatro fa ahoana le tsoratra-masina teo, namaky ty venareo? Raha izao dia fantatro fa velona ny mpanavitra, velona ny mpanavitra. Ina moa natsoiny soratra masina hoe mpanavitra zany? Ato amin'ny testamenta taloha dia ilay antsoiny hoe Goel, Goel. Ny Goel dia mpamaly rano dikany. Anankiroa ihany no lazaiko. Ny anankiray dia ny atao hoe Goel dia mpanavitra ny fianakaviana. Resaka justice familiale zany. Rehefa misy latsaka eo amin'ny fianakaviana, latsaka amin'ny fahantrana, latsaka amin'ny fahasairanana, maty ny ray mpianakaviana na ny reny mpianakaviana, dia misy vondron'olona zay manavitra ny reny teo amin'ny fiarahamoniny Israely. Mba tsara koa zany mba ianarantsika, ary mbola lovain'ireo firenena maro zany. Ohatra rehefa resantsika tsy miresaka ny fireneny hafa akory fa dia zay, ohatra miresaka tsika ny amin'ny karana ohatra, mbola lovain-dry zareo zany. Fa misy latsaka eo amin'ny samizy anaty communauté eny dia manavitra n'iny izy. Dia takizany koa raha ohatra ka misy olona latsaka amin'ny fahantrana ka novidian'olona vola na vokatrosan'olona, dia io Goel io no manavitra. Zay ny voalohany. Ny faharoa, raha misy olona ao anatin'ny Israely, ao anatin'ny fianakaviam-ben'ny fiangonana ozy izy ny soratra masina, zay maty ohatra, misy namono, dia io Goel io no manenjika an'ireo zay namono, ka mamaly faty azy, raha ohatra ka lazay ny lazana azy, mamaly faty azy, manavitra ny voninahitry ny havany. Saingy moa nisy ao amin'ny soratra masina any zay tsy
tsy dia anditsika fotoana loatra ny famadibadiana azy a, tsy le soratra masina akory fa le mikasika ny Goel. Misy tanàna fantsirana teo amin'ny Israely, de rehefa nahafaty olona tsinay ianao dia lasa manjositra ny amin'ny tanàna iny, dia tsy azon'ny Goel vonoina ianao. Zany natao hoe mpanavitra zany. Ary Joba dia natsiaro ny fahasairanany, natsiaro ny fahoriana izay ny ainany, natsiaro ny fahantrana izay nahazo azy, na dia nanan-karena azy izy teo aloha, na dia nanan-janaka maro azy izy teo aloha, maty daholo ny zanany, mijaly izy, ferenany tenany, dia tao anatin'izany rehetra zany no natserovany fa velona ny mpanavitra azy. Izy ny mety maratra, izy ny mety marary, izy ny mety manana olana, izy ny mety mahantra, fa ny mpanavitra azy koa zany dia eo hatrany, eo hatrany. Arak'ilay soratra masina manao hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Ny hoe velona zany dia tsy milaza fotsiny ny hoe manana aina, fa milaza ny mandrakizay tsy mety maty ny mpanavitra azy. Ny mpanavitra tsika, ny mpanavitra ny olombelona dia tsy mety maty, nandalo ny fahafatesana. Ary zany no lazain'ny teolojiana hoe faminaniana ny Jesosy Kristy ity lazain'ny Job ity, fa nandalo ny fahafatesana izy, saingy nitsangako velona hoy ny filazan'ny havatsika katolika azy, nitsangana niala tao amin'izany fahafatesana zany ka velona mandrakizay, velona mandrakizay. Ary ny teniny moa dia hoe indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao, taorianany fitsanganany ny teny iny a, indro zao momba anareo mandrakariva mara-pahatonga n'izao fahataperan'izao tontolo zao. Ravina malala, eo amin'ny fiainantsika dia mahatsiaro indray resy, araka ny lazaiko tary am-piandohana tary, fa tsarovy fa ny mpamonjy atsika. Raha miresaka an'Andriamanitra aloha tsika, Andriamanitra ray, dia Andriamanitra mandrakizay ny Andriamanitsika, Andriamanitra velona mandrakizay. Tsy misy fahafatesana ny aminy, tsy resahana any ny fahafatesana, tsy resahana any ny aretina, tsy resahana any ny loza samihafa. Mamaky ny Apokalipsy 1:20 tsika, ny 20 dia mahita an'izany. Fa ny faharoa dia Jesosy Kristy tompontsika dia efa nitsangana tamin'ny maty, ka ahontsika ny fandresena. Ny olana kely dia tsika indray tsy tena mahatsiaro hoe manana fiombonana amin'ny Jesosy Kristy, tsy tena mahatsiaro hoe manam-pinoana azy. Ary amin'izao fotoana izao aza dia ozogozon'ny olona zany finoana zany. Voangena kely nahita tao amin'ny télévision anankiray reportage, ny fanandrinana lazainy hoe paster anankiray sy ny mpitana ny sampondrazana angambandrazay lazako sampy eto Madagasikara. Dia olona mpitana ny sampy hoe Jesosy Kristy anareo zany maty ao Jerosalema ny fasany. Zany moa tsy fahalalana zavatra moa zany. Dia niteny le paster ndana makany Jerosalema dia jereo fa ao ny fasany foana ny fasany. Dia ozogozona tahaka izany finoantsika. Dia raha koa tsika miozongozona miaraka amin'ireny, ary mahatonga atsika tsy mandray fitahiana, tsy mandray fahasoavana avy amin'Andriamanitra, dia noho tsika tafasaraka amin'ny mpanavitra atsika. Tsy maty ny mpanavitra, fa velona ny mpanavitra, fa isika no maty fanahy miala amin'ny mpanavitra. Zay no voalohany. Ny faharoa zany dia azontsika ny fandresena satria efa nitsangana izy, efa nitsangana izy. Iza no efa nitsangana? Mamaky indray zany tsika ato amin'ny miala amin'ny Job iny tsika dia mamaky ny Lioka 4:20, andininy voalohany ka hatramin'ny 12. Efa nitsangana izy. Ato amin'ity Lioka 4:20 ity dia miresaka ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy tompo. Efa nahita ny masony fa tsy tao Jesosy. Saingy ny olana ary mbola olana mandrakakehitry dia ny tsy finoana. Ny tsy finoana. Zany ny olana zany. Tsy Jesosy Kristy ny tsy nitsangana. Fa efa nitsangana tokoa izy. Fa ny ankamaroan'ny olona dia mbola resantsika koa zany amin'ny fidirana faharoa zany, izay no toroteny. Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona. Ankamaroan'ny olona dia tahaka izany. Any amin'ny maty no mitady ny velona. Tsika malagasy moa tsy mamenatra milaza an'izany. Tsika tia milalao faty, fa matahotra maty. Marina sa tsy marina? Tiantsika io,
Zay no mahatonga ny famadiana io atao foana na dia tsy na dia ho lany ary ny arena reo tsara ny be dia be malagasy paritaka manerana Madagasikara mitady vola mitady an'izao mitady an'izao za mahalala tsara zany ilan'ny fianakaviako misy avoavakina karatra fantaro tsara zany mitady vola mahazo ray tapitrisa roa tapitrisa dia inona no atao rehefa avy eo hoentina anaovana famadiana dia lany ray avy eo tsy mihinan-kanina kory misy fianakaviana sasany mandritra ny ray volana tsy ila tsy hinan-kanina satria lany tia milalao faty isika ary mampalahelo zany zavatra zany dia any amin'ny maty no mitady ny velona dia rehefa manao famadiana na manao fomandrazana samy hafa momba ny maty heverina fa ireny no hitondra fitahiana sy fahasoavana. Jesosy Kristy dia niteny hoe dia nilaza hoe velona aho dia ahoana ny toy an'izay teny izay dia velona koa ianareo. Tsy any amin'ny maty no ahitana ny fahavelomana fa ao amin'i Jesosy Kristy velona tsangana tamin'ny maty no ahitantsika ny fahavelomana ao no azahoantsika ny fandresena. Zany zavatra resahako zany eo amin'ny toriteny dia tsy zavatra tsy teoria akory tsy zavatra noforonina akory fa ny ainana zany. Maro be ny kristianina efa ny ainana zany Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty zany mino an' Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ary dia velona tokoa fa tsy maty. Io hoe fahavelomana io zavatra katsahantsika fatratra ny fahavelomana ary zany no mampikokokoko atsika isan'andro tsaroa fa ao amin'i Jesosy Kristy no misy ny fahavelomana. Ao no hitahin'Andriamanitra ny asany tanantsika raha mino tsika. Ny tenin'i Jesosy Kristy manao hoe raha mino ianao dia hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Inona no hoe voninahitr'Andriamanitra moa? Tsy hoe zavatra mamirapiratra miseho amin'ny akanjo anaovanao na ino fa misy zavatra mamirapiratra ao an-tranonao fa ny voninahitr'Andriamanitra dia ao amin'ny fitahiny ianao, fitahiny ny asan'ny tananao, fitahiny izay rehetra ataonao. Ary raha mino tsika dia asehon'Andriamanitra zany voninahitra zany ka tsy misy olona mino ka tsy anako anina na tsy anaki tafy, tsy misy olona mino ka horesiny ity fiainany ity ka hamoy fo hamony tena. Zange ny olana amin'ny olona zao hoe mamony tena asa moa zany zao nefa tsy misy olona mitsoraka eo amin'ny tetezan'ny tanjom-bato ka mitsoraka eo amin'ny tetezan'ny tanjom-bato rehefa satria ve diso fanantenana amin'ny fitiavana, diso fanantenana amin'ny zavatra maro, diso fanantenana fa niala tamin'ny asa, diso fanantenana fa niena ny fidiram-bola sy ny sisa, diso fanantenana fa tsy mahita haletsony saingy tsy mitodika makany amin'ilay mamelona azy fa mitodika any amin'ny fahafatesana dia lasa manompo sampy, lasa mitady dadarabe, mitady an'izao sy izao izay mila, lasa mitety ny sekta rehetra. Sekta izay milaza aminao hoe raha manao trano ianao dia ataovy amin'ny valeran'ny tranonao koa ny rakitra ataonao aty aminay. Mampalahelo zany fa dia lasa ihany ny olona makany dia mandray amin'ny olona amin'ireny tsy hoe sekta fotsiny aza fa ireo ilay milaza hoe mpahay zavatra samy hafa eto Antananarivo ireo, maromaro amin'ny eto Antananarivo dia mandray gaga mihitsy nandray tamin'ny olona anankiray hoe miliara no alohany amin'ireny olona ireny. Miliara mba hazo fitahiana, miliara mba hijanona ao minisitra, miliara mba hanana toerana ambony. Tsy ary avana malala. Nahoana no ato amin'ny maty dia diavana roa ny velona. Ny fomban'i Jesosy Kristy velona io dia ara-baky teny tokoa. Ara-baky teny tokoa. Io fomban'i Jesosy Kristy velona io. Rehefa miaraka aminy ianao dia miaraka aminao izy. Ary tsy manary ianao na inona mitranga eo amin'ny fiainanao fa momba anao izy. Ary natao hoe momba izany dia hoe miaraka aminy isan'andro isan'andro na miaraka aminao isan'andro isan'andro izy. Izay ny faharoa. Efa nitsangana izy. Izany no fandresentsika. Fahatelo, ahoana ilay fahatelo? Hitsangana koa isika. Makindray zany tsika ato amin'ny Korintianina voalohany toko 10:10. Manomboka eo amin'ny 10, andininy 10. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, ny nofamandrà tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra ary ny fahalovana tsy mandova ny fahalovana. Ity nofamandràntsika ity tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra akory.
fa ho tafiana tena ara-panahy sika. Zay no lazakana zavakazo amin'ny dogma moa zany. Andova ny fanjakan'Andriamanitra rehefa mitsangana amin'ny maty, satria nitsangana Jesosy Kristy dia hitsangana ihany koa sika. I Jesosy Kristy izy ny soratra masina no santatra. Izy no santatra. Sahala amin'ny santabary io zany. Matoa ianao mampiakatra santabary eny asa dia nahavokatra ianao zay. Fa rehefa tsisy santabary ho akaronao dia tsy nahavokatra ianao zay. I Jesosy Kristy ny santatra. Izy no ny santatra ny fitsanganana amin'ny maty, ary dia manaraka azy daholo zay rehetra nino rehetra hitsangana amin'ny maty isika. Hitsangana ihany koa isika. Araka ny tenin'ny soratra masina, ry fahafatesanao aiza ny fandresenao, fahafatesanao aiza ny fandronanao. Noho izany dia tsy misy lanjany, tsy misy irifiry hiaretantsika amin'ny fahafatesana, fa toy ny zavatra mandalo ihany zany. Zany no mahatonga antsika kristianina tsy resin'ny fahafatesana. Tsy rehefa misy olona maty eo amin'ny fianakaviana dia mitanondrika, fa mitraka tsara tsika satria manana an Jesosy Kristy la efa nitsangana tamin'ny maty. Ary zava-dehibe io, raha tena ao amintsika izany finoana zany, dia tsy matahotra ny fahafatesantsika, tsy mataho matysika. Dia iainantsika eo amin'ny fiainana ihany koa zany. Eo amin'ny fiainana izay iainantsika dia tsy mataho matysika fa mijoro hatramin'ny fahafatesana, araka ny teny soratra masina manao hoe aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Aoka mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Mijoro tsara tsika. Na eo amin'ny fiainana ihany koa tsy mataho matysika fa mijoro tsara eo amin'ny fiainana. Miady amin'ny fiainantsika ary matoky fa handresy. Zany ange no mampalahelo amin'ny fiainana indrindra. Kofoka isan'andro ianao kanefa tsy manantena ninninona. Mamono teny ianao mitady vola kanefa tsy manantena ninninona. Ao amin'ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty no misy ny fanantenana. Fa hitsangana ihany koa sika. Leo mitsangana andeo zaraiky roa. Ny anankiray dia hoe mijoro tsara tsika eto amin'ity fiainana ity. Mijoro tsara tsika eto amin'ity fiainana ity. Tsy olona matahotahotra. Tsy olona resy tahotra. Tsy olona resy ny fahafatesana fa mijoro tsara. Zay ilay tenenin'ny soratra masina hoe koa amin'izany raha lamalalako miorena tsara, aza miova. Hoe miorina tsara dia hoe aoka ho tsara fototra tsara ianao, tsy miozongozona ianao na amin'ny finoana na amin'ity fiainana ity, fa mahajoro tsara. Ny olona tsara fototra dia tsy olona miozongozona, tsy olona miovaova, tsy olona matahotahotra, fa olona matoky fa mahomby miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Zay voalohany. Ny faharoa dia hitsangana ihany koa sika, manantena ny fitsanganana amin'ny maty sika. Ary zany no tena fototry ny finoana kristianina ravana malala. Raha tsy natsangana Kristy dia foana ny finoantsika, ary foana koa ny torotentsika. Fa efa natsangana Jesosy Kristy dia manantena izany tsika. Raha sendra manana havana maty ianao tamin'ny fotoana efa lasa, na misy koa sanatria tandondomin'ny fahafatesana noho ny aretina, aza matahotra. Fa mino fotsiny ihany. Tenin'i Jesosy Kristy, rehefa maty Lazarosy sakaizany, ao amin'ny Jaona 2:20, dia nanontany izy. Zao ny fanontaniany tamin'ny Marta sy Maria, mino zany va ianao? Ary zay finoana zay no rasan'Andriamanitra amintsika. Ary io ny clé ny fiainana raha ohatra ka lazaiko hoe clé. Io no fanalahidin'ny fiainana ny fananana finoana. Tsy hoe fananana finoana fa mahery ianao dia andresy, fa fananana finoana ny Jesosy Kristy. Fa raha mino an Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty sika, dia anaraka izany fitsanganana amin'ny maty izany koa. Reo zavatra telo ireo zany ravana malala no mitambatra ka azotsika amin'ny teny hoe azotsika ny fandresena. Efa azotsika io, efa ampelantanana io. Fa mampiasa azy sahalan'ny hoe manana fitaovam-piadiana ianao eny ampelantananao, manana zavatra ianao tananao fa mampiasa azy ny tsy hainao. Dia ireo no lazain'ny soratra masina, velona ny mpanavitra atsika dia azotsika ny fandresena. Efa nitsangana Jesosy Kristy, azotsika ny fandresena. Ary manantena koa tsika fa hitsangana dia azotsika ny fandresena. Ravana malala, ho mpandresene isika amin'izao fiainana izao. Ho mpandresy tsika. Aza matahotra. Fefa eo ampelantanan'ny tompony fiainantsika. Ary raha velona Jesosy Kristy dia velona ihany koa isika. Velona tsika eto amin'ity fiainana ity, fa velona koa tsika raha tonga ny fahafatesana. Aza matahotra. Amen.
antsika rehefa malala. Endre ny fifalianay Andriamanitra, Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy ianao, efa natsangana tamin'ny maty i Jesosy Kristy tomponay. Olona marobe andavitrisany no mino izany, no miaina izany, ary migoka ny fandresena izay omenao. Faly izay fa nampatsihivinao anay indray fa efa azonay ny fandresena. Tsy voatediavina izany fandresena izany, tsy voakatsahana izany, fa efa azonay izany, efa nomenao anay izany, ary fantatray fa velona ny mpanavitra anay. Mamindra fo aminay Tompo noho ny tsy finoanay, noho izay tsy miorina tsara, miovaova, indraindray aza toa manompo sampy, manompo Andriamanitra tsy fantatra, toa manompo vola aman-karena, manompo voninahitra. Mifona aminao izay, fa fahalemena mahazo anay rehetra izany, mahazo ny ankamaroan'ny olona izany, ary mahazo anay koa. Mamindra fo mamela heloka, ampandreseo izay, aza vela ho resin'ny ty fiainany ity izay, aza vela ho resin'ny fakapanahy izay, ka ho very. Mamindra fo noho ny amin'i Jesosy Kristy efa nitsangana tamin'ny maty. Reto izay amboraka indray ny eo am-ponay amin'izao fahatongavana eto an-tranon'Andriamanitra izao, amporaka iny fahotanay, ny fahalemenay, ny tsy fahatanteranay, hifonanay reny, fa na dia izay verinay ho marina azy, ay fahavetavetahany eo masonao Andriamanitra. Hatramin'ny ankizy kely madinika ka hatramin'ny antitra sy ny fotsifolo, dia hanokatra ny fony ilazy reny eo anatrehanao, fa izay mitsotra ny fahotany no ambinanao ary avelanao eloka. Tompo, miaino ny vavakay. Dia matoko ny famelan-keloka avy aminao izay noho ny fandresen'i Jesosy Kristy. Amen. Fa noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika ary noho ny fandresen'i Jesosy Kristy dia mamela heloka antsika Andriamanitra, ary dia mitsangana andre ny teny somafaly omen'Andriamanitra antsika ho famelana ny helontsika. Iza no hiapanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra ny manamarina azy. Iza ny manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty, ka mitoetra eo tananakavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresisika amin'ny alalan'ilay tia antsika, fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy ahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika.
koa noho ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia voavela ny elokareo noho ny anarany masina midy rano tompontsika. Aleloia. Amen. Apostolika manao hoe mino an'Andriamanitra ray tsy tompo-panao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy Fianjava-maneno fohy dia miditra amin'ny asa vavolombelona vetransika rehefa vita zany fianjava-maneno feno anankiray zany. Mandroso avy hatrany mankao amin'ny asa vavolombelontsika ny fanaovana batisan'ny zaza dia misy olon-dehibe anankiray koa atao batisa naniry mafy ny atao batisa ary dia ny keny zany dia mandroso amin'izany isika fitaovana malala misy hira voalahatra ao hatrany dia alefan'ny zanakitsika eo amin'ny écran eo zany izy zany dia mandrosotsika tsero tsara ny fandarana rakizy. Asa vavolombelona zao andrasana fanao izy eo amin'ny écran andraso aloha izy eo amin'ny écran ny hira zay vao tendrenareo zanako tsero tsara fa asa vavolombelona ny eo aorinan'ny fanekemponao dawary ty voalohany izy fatelo.
Riavana malala fifaliana ao antsika ny mandray andreto avantsika reto. Manao batisa ny zanany, manolotra ny zanany man'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sakramentany batisa, ary dia miombona amin'ny fanoloran-tenany izy ireo sika. Ny fanoloran-tenany ho an'Andriamanitra ireto ray aman-dreny ireto. Eno ary ny tenin'i Jesosy Kristy izay anorenany ny fiangonana ny sakramentan'ny batisa na ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny ankizy. Efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitanina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary ahoriko ny fanekeko amiko so aminao, mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka faramandimby. Ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra ao sy ny taranaka ao mandimby anao aho. Ary tao amin'ny tionona amrana anareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niara-ny levona taminy ianareo tamin'ny batisa, izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay manangana azy tamin'ny maty. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy. Fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy, dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy tsonina jiosy na grika, na andevy na tsy andevy, na lahy na vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Noho izany ry ray aman-dreny niteraka, dia misy fanekena ataonareo eto anatin'Andriamanitra sy ny fiangonana, ka ambaranareo mazava tsara izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raitsika izahay, ekenay ny joro, na amin'ny na amin'ny asa, na amin'Andriamanitra matory, mba hahatonga anay amin'ny androm-piainany rehetra, ekenay hianatanteraka ny fiangonana amin'ny zanakay, fitehirizana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy, mba hitombony amin'ny faharahana izay fahasoavany lehibe iray sy ny avy amin'Andriamanitra izao, sy eken'ny Jesosy Kristy Tompo, mba hahazoana hery andavany ny asan'ny Satana rehetra, vonona hivavaka ho azy sy hampakandrana azy mivavaka, hampiditra azy mpianatra sekolalahary izahay, ekenay na mpianatra azy fampitrapisa izao, ary ezahany mitazona mifandray fanasany Tompo, ny herin'Andriamanitra mekinanay, anatanteranay izany. Amen. Tawary. Ren'Andriamanitra izany fanekena nataonareo teo anatrehan'Andriamanitra izany, manareo ray aman-dreny manao batisa ny zanakareo, dia aza matahotra fa momba anareo Andriamanitra ary tenin'ny Tompo dia manao hoe ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Aoko tsika fiangonana hitsangana hivavaka izao. Andriamanitra raitsy toa, tianay dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny fiteny fampanantenana nomeny tamin'ny nanorenana ny sakramentany batisa. Koa mitalao aminao zahay raha eo manatrehanay. Aoka ny fanahinao masina hanome hery ny asa tanterahana eto ampanaovan'izao batisa izao. Rano mamelomelona ny zavaboary ity, ary manasa ny loton'ny nofo, mba ho famantarana ny fanadiovana anay ao amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristy ane izao. Ity zaza atao batisa ity ane, reto zaza atao batisa reto ane, ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao. Ampitafio ny zanakao izy, ampiraiso endrika aminy noho ny asan'ny fanahinao masina izay mitarika azy sanandro ho amin'ny voninahitra ao mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Tawary. Lokany dadany mitadany tsotra ilay zay fa tsy itanao. Natolotry ny avo tsy toaina Steven. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina ho aminao ny Tompo. Amen.
Ravonimanana Nazila Joliana zay Joliana Jolie. Manabattisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ny Fanamasina ho aminao ny Tompo. Amen. Andriamanarivo Iriniela Mahity. Manabattisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. Fanomezatsoa Fiaro Nasandratra. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. Razafy ny manana Enjanahary Marceline. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. Razafy manana Menjanahary Marcelo. Manao batisanao aho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina ho aminao ny Tompo. Amen. Zay. Vavaksika tompoko. Faly misaotra anao zay Tompo noho ny fahatanterahana izao batisa izao. Miombonainao amin'ny Kristy izao ny zanaka reto mpanompon'Andriamanitra reto ary anisan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Angatahana fiangonana dia nitehirizanao an'ireto zazo reto eo ambany fahasoavanao ka hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny azahoany manatanteraka amin'ny zanany ny fanekena efa nataony teo anatrehanao. Momban'ny fahasoavanao any niezaka rehetra izay ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonanao amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Zao ny teny famezatoky ho an'ny zaza natao batisa. Aza matahotra hoy ny Tompo fa efa nanavitra anao aho, efa niantso ny anaranao aho, ianao ko mandehana amin'ny fifalian'ny Tomponao. Ary hoy izahay fiangonana aminareo ray aman-dreny dia izao an'ny Tompo ireto izaza ireto. Amen. Dahoary maso nareo petraka ny fiangonana, zava-maneno no anaovana ny rakitry ny fahasoavana. Androso amin'ny vavaka fangatahana isika zao ry havana malala, tsika mahalala izay tokony angatahana amin'Andriamanitra ary manana finoana fa omenanao zany. Vavaka isika. Ndreto izay Tompo Andriamanitra io. Tonga eto anatrehanao izahay amin'izao andro Pasika izao, mitondra ny fonay eto anatrehanao. Efa natolotra ianao ny fiainanay. Efa natolotra ian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay ny mombamomba anay rehetra. Mangataka amin'ny fonao lalandava izay. Efa nomenao anay ny famelan-keloka. Fa ny angatahanay aminao dia ampioren'ny mafy amin'ny finoana izay.
fa tsy ozongozona ny finoanay. Ary mivavaka izay ho an'ny rahalasy anabavinay rehetra izay mety resin'ny fakapanahy, resin'ny ratsy, mangataka aminao izay ny amanginao ireny zanaka ireny. Dia mivavaka aminao koa izay ho an'ny mpiara-mivavaka rehetra eto amin'ity fiangonana ity anio, ny amanginao ny fon'ny olona rehetra mba hiala amin'ny ratsy fanao. Mivavaka aminao izay arovy ny fianakaviana kristianina rehetra, arovy amin'ny herinao mahagaga, arovy amin'ny fakapanahy, arovy amin'ny loza samihafa izay tsy ampozina na eny an-dalana na any an-tokantrano, arovy amin'ny ratsy rehetra izay tsy salama dia omeo fahasalamana, izay maroforofo dia omeo tanjaka sy hery, izay marefo ny finoana dia atanjao ny finoany. Ary izay efa nandao ny fanompoana n'Andriamanitra na niala ny fiangonana na niala taminao Jesosy Kristy noho ny fisotonany ny ratsy dia ho tafaverina aminao anio. Tompo, mivavaka aminao izahay ho an'ny tsy manan'asa dia omeo ny asa sahaza azy hivelomany, fa mamelona ny olona ianao satria velona. Ho an'ny maniry anangana zavatra eo amin'ny fiainany, anangana trano, anangana orinasa, anangana tetikasa hivelomany, Tompo ambino izany mba ho tanteraka. Ary ity vavaka izay natao androany ity dia hivaly eo amin'ny fiainan'ny mpanomponao. Vavaka aminao izay ho an'ireo fianakaviana mandalo fahasahiranana koa anefa, mety mandalo fitsapana mahamay, tsy hitanay fa any ambany tafitrano any, ianao mahalala izany. Mba vangio Tompo, vangio ireny havanay ireny ary avoty amin'izany fahasahiranana izany. Dia mivavaka aminao izay mba iorenan'ny fianakaviana kristianina rehetra amin'ny finoana marina ny Jesosy Kristy, ary ho tazana eo amin'ny fiainana izany, dia ho tazana eo amin'ny fiainana ihany koa ny fanambinanao sy ny fitahinao. Ary ny olona ety ivelany dia ahita fa tahin'Andriamanitra reny mpanomponao reny, satria manao ny asanao, satria mino anao, satria matoky anao. Ka dia mba hiteny koa reny hoe andeha hiaraka aminareo koa izahay fa fantatray fa momba anareo Andriamanitra. Vavaka izay ho an'ny fiangonanao eto Salema vaovao, be dia be ireo zavatra miandry anay. Ao ny tafika masina Tsoela, atao any amin'ny faritra misy an'ny Faratsio iny. Tompo, mivavaka aminao izay mba ho tanteraka soamantsara izany amin'ny herinandro dia andeha ny mpiatafika ho tanteraka ny azandro Tompo. Ary ao ireo tetikasana tafika masina eto anatiny eto izay anomboka amin'izao tapatapaky ny taona izao, mahatoky manana anao izahay. Ny fananganana fotodrafitra asa goavana, azahoana loharanom-bola maharitra sy azahoana manao ny asa sosialy izay tsy maintsy ataon'ny fiangonanao, dia taio izany, taio izany, fa efa nankininay taminao. Anao ny asa ary ianao no hatanteraka azy. Ianao miasa, iza moa no asaka an'izany? Ary ianao no momba tsy misy maharombaka izay ampelantananao. Dia mivavaka koa izay ho an'ny firenenay, betsaka ny zavatra mbola misafotofoto eto amin'ny firenena. Alamino izany rehetra izany Tompo. Vangio ity firenena ity. Ho an'izay mitady ny soan'ny firenenao, dia Madagasikara asoavy Tompo. Fa raha misy kosa mikasa hanao ratsy ny firenena, angorona ny haren'ny firenena, mbola hampahatra indray ny Malagasy, dia ianao no hitsara ary andrantsana izany tsy ho eto amin'ny firenenay.
Izany vavaka izany dia akamanay mivavaka nampianaran'i Jesoa anay manao hoe raineo sy nilazy masina ny mianarana tonga ny favakanao atao ny sitatonao ikantany takelinazy eo raineo izany sazy hoay amilany kaikarina milany izy rehefa tanay aza mitondra anay amin'ny fakabana manafany ratsy anao ny favakana sy niny ary voninahitra manakizay. Amen. So tsika dia tonga amin'ny fotoana izay fampiarabana dia aorian'izay ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rarahan'ny fiangonana voafitina sy voafantina dia ifampiarabitsika ravina malala araba tratry ny Paska izay no araba ataonao amin'ny olona dia hitenin'ny mamaly manao hoe efa azontsika ny fandresena zay araba tratry ny Paska ahoana valiny efa azontsika ny fandresena zay na ary araba tratry ny Paska zanaka efa azonao tokoa ny fandresena fa tsy vazovazo zany nataonao arirarira foana izy ny soratra masina araba tratry ny Paska tanteraka amintsika an'izany rahan'ny fiangonana fitinina sy fantenana horentsika ao anatin'izao Paska izao. Eny ary aterina ny fianabana ho antsika rehetra amin'ity alahady sady alahady fandraisana nefa nefa dia alahady miavaka ihany koa alahady ny Paska ka dia arak'izay efa ny fampiarabantsika teo dia ho mpandresy tokoa ny isika ary zany loha hevitra vaovao amin'ity volana aprily ity indray hoe mpandresy ny tompo ary rehefa miaraka amintsika dia mpandresy tahaka azy ihany koa velona izy ary velona ihany koa izy velona ihany koa isika mandresy izy ary dia mpandresy tahaka azy koa isika. Misy ny fandraisana fanasan'ny tompo rehefa avy eo dia asaina ny mpandray rehetra moa zany hiatrika ny latabatra masina mba hiara-iombona latabatra amin'ny tompo ho amin'izany fanasana masina izany. Ny rakitra izay fanaontsika moa tahaka ny mahazatra rehefa fandraisana dia ety amin'ny altara ary ny valopy ny Paska izay no raisitsika dia ety amin'ny altara ihany koa no aterina ao anatin'ireo vatakely anankiroa ireo rehefa manatanteraka ny rakitra isika rehefa avy eo. Zay zany ny mifandaminana ny amin'iny rakitra sy ny valopy ny Paska iny. Avy amin'ny AFF arak'izay fanambaran'ny ray aman-dreny mpitandrina teo dia anatanteraka tafika masina isika fiangonana. Tsy ny AFF akory manatanteraka tafika masina fa isika fiangonana no manao an'izany tafika masina zany amin'ny alalan'ny asa fitoriana filazantsara reo AFF ireo ny solontenantsika fa isika rehetra dia miombona ao anatin'izany fanatanterahana ny tafika masina izany avokoa ka dia mitondram-bavaka azy ireo isika ao amin'izany fandehanana mandeha manao ny asa masina izany amin'ny fafito ny volana aprily ka hatramin'ny 12 ny volana aprily ity no anaovana an'izany tafika masina izay eny amin'ny FJKM tsara mandimby Faratsimo no toerana aleha anatanterahana io asa masina io dia manentana antsika fiangonana zany araka nambarako teo mba hitondram-bavaka raha misy moa ny azontsika atao fanohanana azy ireo resaka hoe ny amin'ny rano sy ny tahaka an'izany dia afaka manatona azy ireo isika manome izany tahaka izany ihany koa ny sampana sy ny fikambanana efa misy tetibola ho amin'izany tafika masina izany dia ianareo izay mbola tsy nanatanteraka zany dia manatona ny tompona andraikitra mba anefa izany adidinareo izany. Ny sekolelanty amin'ny heriny anio manao fanadinana andrana moa zany dia milaza aminareo mpianatra sekolelanty zany fa misy an'izay fanadinana andrana izay amin'ny alahady heriny anio. Ny fikambanam-pampianatra sy mpanabe mampilaza amintsika fiangonana fa amin'ny sabotsy 20 ny volana aprily dia isan'ilay hoe classe verte izay ho tanterahan'izy ireo anasana antsika fiangonana io resaka fianarana zany no atao anatin'izany classe verte izany eny amin'ny école village Mahavarina eny Talata Volonondry no anatanterahana izany. Inona moa ny fianarana atao anatin'izany dia
ny resaka fanatsarana ny tontolo iainana, ny fianarana mamboly, fianarana miompy dia miresaka bio daholo zany no anatanterahana zany fianarana izany. Ka amin'io sabotsy io zany, sabotsy 24 volana aprily io zany dia tahaka an'izao ny fandaminana zany, araka nambarako teo hoe fianarana natao eny dia afaka mandeha eny avokoa satria misy fitsinjarana fotsiny ilay izy. Dia ny fandraisana anjara moa zany dia mitsinjara toy izao zany: 17 500 ariary ho an'ny classe primaire, 18 500 ariary ho an'ny classe secondaire, ary ho an'ny olon-dehibe kosa dia 20 000 ariary. Ao anatin'ireo zany ny saran-dalana, dia ny goûter, dia ny sakafo moa zany, zay zany no tafiditra ao anatin'ireo zavatra lazaiko teo ireo zay. Fa tahaka ny efa mahazatra antsika ihany dia misy ny fanahy fahafoizana. Raha afaka manao mihoatra ianao dia afaka manatanteraka izany araka izay nambarako teo, fanahy fahafoizana tahaka n'izay efa fanaontsika tamin'ireny randonnée reny, dia ho an'ny fanorenana avokoa moa zany zay ataontsika ao anatin'ireny. Zay zany no mahakasika ny classe verte zay ho tanterahany fikambanan'ny mpampianatra sy ny mpanabe amin'io sabotsy 24 ny volana aprily io. Ny amaranako azy rakim-pisaorana sy voady sy ny fisaorana samihafa. Ny rakim-pisaorana moa zany dia ho an'ireo ray aman-dreny izay nahavita ny zanany natao batisa teo. Misaotra ny tompo noho ny fahavitanany batisa ny zanakay Andriamananarivo Iriniela Mahity, dia manoatra rakim-pisaorana izahay 20 000 ariary avy ho an'ny ray aman-dreny mpitandrina, ho an'ny fanorenana, ho an'ny atoko piramety milaly, ho an'ny sampana fifoazana, ny sampana sekololady, ny SK 4FK ary ny mpitandrina mizahadrara. Ny fianakavian'ny tompoko vavy Rasolo Malala Berta dia maneho fisaorana sy fankasitrahana ny fiangonana manontolo tamin'ny fampahirezana sy ny fidoranam-bavaka noho ny fahalazana izany Rainy Malala izany. Ny Andriamanitra manary. Isaorana n'Andriamanitra Rain'i Jesoa Kristy Tompontsika, Rain'ny famindrapo sady Andriamanitry ny fampinoana rehetra. Misaotra n'Andriamanitra lehibe izahay noho ny nanomezany anay any Andrianatoandro rara-miavaka zay efa noraisiny ho amin'ny fiadanana, dia maneho fankasitrahana ny fianakaviana, maneho fankasitrahana sy fisaorana ho an'ny fiangonana izay nitarihan'Ray aman-dreny mpitandrina. Eo ihany koa ireo sabana samihafa, indrindra tamin'ny fanohanana tamin'ny fitsaboana sy ny fiaraha-miory sy ny fampahirezana tamin'ny fahoriana. Ny Andriamanitra manankarem-pahasoavana ny amaly fity izay naseho anareo. Ny amaranako azy dia ny fisaorana antsika rehetra tamin'ny fanatanterahana ny fanadiovana fahobe omaly. Misaotra antsika fiangonana, misaotra antsika rehetra izay nandray anjara, eny fanateo aza misy ny tsy tonga kanefa nitondram-bavaka, dia isaorana anareo avokoa izany. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Androtsika revana malala amin'ny fanoloran-tena masina ho an'Andriamanitra, topira no mira mandritra izany dia mba mavitribitrika tsika satria be dia be tsika, maro be tsika, dia manjary lasa amin'ny fotoana eo amin'ny fanaovana ny rakitra isika. Ny rakitra indroa, intelo moa zany ny fanaovana rakitra eto. Ny rakitra faharoa dia tadiofa, rakitra ny fanorenana hatrany hatrany ireny. Ndao ary tompoko. Dia mba ao anatin'ny fahanginana sy ny fanajana fatraran'Andriamanitra no anaovantsika izany rakitra izany. Aza avelany amin'ny toerana misy anao ny poketra, fa aloha ihany hoentina. Aloha hoentina foana ny poketra, fa tsy avelany amin'ny toerana misy anao ny poketra tompoko, fa mailony izany fa tsy fanendrikendrehana ny hafa akory. Ndao ary. Dia ao anatin'ny fahanginana tsara tsika dia tandrovo tsara ny fahadiovan'ny fiangonana, aza mandatsaka fon'ny bonbon na mametraka fon'ny zavatra anatin'ny kazien'ny fiangonana. Misaotra tompoko.
Yesus imata kau. Yesus imata kau. Hallelujah.
Andehitsika isanana hanavao ny fanoratenantsika ho an'Andriamanitra. Favakisika. Ahozonay ny fandresena Tompo fa nandresy ianao. Avaozonay ny fanolorantena. Hanompo anao, ho anao mandramaty na maty izay na velona dia ny Tompo izay. Ndreto ny vokatry ny asan'ny tananao, nanambinanao ny asan'ny tananay. Atolotray amin'ny fitiavana, atolotray amin'ny fahitsy-po, atolotray amin'ny fanolorantena. Raiso Tompo fa fanaty sitrapo aterinay anaovana ny asanao zany. Ho anao voninahitra ary toetra ao aminay lalandava ianao ka ho ambininao ny asan'ny tananay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fanandresy ny fahafatesana no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mazoto ana Tompo. Hiditra amin'ny fandraisana fanasana Tompo tsika rehefa malala. Mampatsiaro anao fa anatin'ity fiangonana ity dia miaraka ihany ny fandraisana fanasana Tompo sy ny fampiovana fa tsy misaraka akory. Ka raha mpandray fanasana Tompo ianao dia mitsangana ianao amin'ny fotoana izay anateran'ny diakona ny mofo sy ny kapoaka eny amin'ny toerana misy ianao
tsy miara-mitsangana ny ray W dia miara-mipetraka ny ray W rehefa samy nahazo. Raha mbola tsy mpandray fanasan'ny tompo ianao dia aza mandray mihitsy. Tandremo so mandray, tsy mpandray fanasan'ny tompo. Raha mpandray fanasan'ny tompo avy any amin'ny fiangonana rahavavy loteranina ianao dia afaka mandray fanasan'ny tompo aty amin'ny Efijekemy ianao. Takizany koa ny avy any amin'ny katolika sy ny fiangonana anglikanina dia afaka mandray fanasan'ny tompo aty amin'ny Efijekemy ianao. Raha koatr'izay ianao dia tsy afaka mandray fanasan'ny tompo aty amin'ny Efijekemy. Tsara patsifika izany dia mirary soa anao ary ny tompo dia manasa anao hanatanteraka izany. Tsika avy hatrany ny hira fiomanana ho amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Voavony Kristy Pasika ho antsika ko mitsangana fa manasa anao ny tompo amin'izao teny izao. Indro izao efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy mihaino feoko ny tompo ka mamono varavarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy aminy koa. Ivavaka isika. Fantatray fa tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao. Ry Jesosy Kristy mpamonjy anay eo. Anao avokoa ny fahefana rehetra ny an-tany sy ety ambonin'ny tany. Ko midera sy mankalaza anao ary manome voninahitra anao isan'andro isan'andro. Ny anjely tsy omby alin'alina, ny mpaminany, ny apôstôly, ny martiora ary olom-boavitra efa sambatra ao aminao. Ho avy aloha re ny feonay mba hikambana amin'ny feon'izy ireo. Misantatra sahady ny fanjakana sy ny fiobiana hoe Masina, 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 Jehovah Tompo, fenonivo petraka ny fiangonana. Eo anelanelan'ny vavaka sy ny teny fanorenana dia misy ny hira voalaza eo amin'ny tableau ihany efa avy eo.
Ravana malala aoka enotsika ny teny fanorenana ity sakramenta masina ity. Fa i Jesosy tompontsika tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo. Ary efa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: raiso hano ity ny tenako izay omena anareo, izao no ataovy ho fahatserovana. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: misy tro amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako. Dia ny amin'ny fanekena vaovao izay halatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko. Izao no atao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo no mihinana ito mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piaviny. Amen. Irahantsika hopetrahana ihany ny hira voalahatra 8:900 Manasanao mpandrefanasan'ny Tompo hitsangana hivavaka isika. Vavaka isika Tompo. Ry Tompo rainay ny an-danitro, indreto izay manao eto anatrehanao ny fahatserovana ny fahatongavany zanaka olona, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany avy tamin'ny toerany maty say ankalazaina an'io ny fiakarany tamboninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay. Miandro sy mitalo ny fiverenana izay, mba fenoany voninahitra ao ny fanaty-pisaoranay. Taio tanteraka izao sakramenta masina izao, ary mba ikeo endrik'ilay fanatitra tokana sy tanteraka, nateriny indray mandeha monja ho anay teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy anay izany. Ny Tompo rainay an-danitro, aoka hiasan'ny fananao masina, ko hamasiny ny mofo mba hanambarany tenan'i Jesosy Kristy, hamasiny ny kapoaka mba hanambarany rano Jesosy Kristy Tomponay. Hiasa ao aminay ny fanahinao masina, mba hatserovanay ho tafaray marina tokoa amin'ny tena sy ny ranony Tomponay eto ampandraisana ny mofo sy ny kapoaka. Fa ny fanahinao masina no haharinao anay indray, hamelomanao anay, hanamasinanao anay, ary hanomezanao anay ny zava-tsoa rehetra. Mihaino anay n'Andriamanitra tsy toa no fitiavanao sy ny famindram-ponao amin'ny Kristy, fa amin'ny anarany no angatahanay izany. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy Tompontsika izay novakiana ao antsika, satria iray ihany mofo, isika koa dia teny iray ihany, na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy Tompontsika, ny ranon'ny fanekena vaovao izay halatsaka ho antsika rehetra ho fahamelan-keloka. Satria voapetipety nota mandrakarivo isika eto amin'ity fiainana ity, andeha isika iombona amin'ny vavaka fanetretena manao hoe: Tompo, tsy mendrika atao hoe zanakao aho. Tompo, tsy mendrika. Tompo, tsy mendrika nitsipona izay tsombotsombony latsaka avy amin'ny latabatra ao akory aho, kanefa hoy ianao hoe izay manatona ahy dia tsy mba ho lavitra mihitsy. Amen. Dia hoy Jesosy Kristy Tompo, andeha, fa efa voavoatra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen. Mahazo toerana tokoa. Efa midiny eny dekona mizara ny mofo sy ny kapoaka, dia mitsangana ianao raha mpandrefana san'ny Tompo, dia miara-mipetraka rehefa samy nahazo ny iray dabilio.
mandehana entiko azarao amin'ny mpianakavy finoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ireny. O Jesosy tompo izano fananganana dia maty aza dia ho velona indray. Tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka azy, ary izao anagnana azy amin'ny andro farany. Velona izao koa velonao amiray dia tahaka izany koa izay mihinana no velona amiko. Ity no mofo izay nidina avy tany an-danitra, tsy tahaka ny razana izay nihinana nefa maty any, fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ira-manaraka. Thank you.
Manasanao pareferansan'ny tompo hitsangana. Hoy Jesosy Kristy tompontsika, raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, zao no atao fahatserovana naoviana no mihinana ianareo. Ary koa Jesosy Kristy tompontsika, sonareo rehetra ity fa ity norako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho an'ny maro ho famelan-keloko. Izao no atao ho fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Mamy Jesosy ny fitiavanao. Misaotranao eram-po eran-tsaina izahay fa azonay tokoa ny fandresena. Dia manolo tena sy manavaondray ny fanoloran-tena ho anao izahay, ka dia ataovy mpandresy sy mandrakariva amin'izay ataonay, fa tsy toy ny olon-dresy izay mitanondrika. Matoky anao izahay, fa izay ombanao dia hafatahotra, izay ombanao dia mahery, ary izay miaraka aminao dia mandresy. Dia taio ny fiainan'ny fianakaviana tsirairay, ataovy ambany masonao ny mpandray fanasan'ny tompo, tantano ny dia atao rehetra na miana atsimo na miana avaratra, na miankandrefana miatsinanana, dia arovy amin'izany izay rehetra. Azonay izao fandresena izao satria fanitsangana Jesosy Kristy ary nihinana ny tena sy ny rano izay. Amin'ny anaranao no angatana izany tompo. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra, aidino aminay ny fiadananao, fa sitraka izany. Misaotra Jesosy. Amen. Mahasoa tompoko. Manatitra ny fanoloran-tena ho an'ny tompo sika, tokopira mira izy mira nareo. Oh
Zao nafatra ho antsika izay vavina indray ny fanasan'ny tompo. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy eo amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Koa vonoiny momba ny tenanareo izay ety an-tany, dia fijangajangana, fahalitoana, firehetam-po, fanindrin-dratsy, fieremana, dia fanimpodi-tsampy izany. Fa izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanaka ny tsy fanarahana. Aroko ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa fehiny ny fahatanterahana izany. Amen. Miara-mitsangana hamarana amin'ny fotoana ka iramelohan'ny tsotrano no iraintsika izao. Raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotro anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay fantsangana tamin'ny maty. Any Andriamanitra ny fiadanana, izay nitondra an'i Jesosy tompontsika mpiandry lehibe, hiala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay. Izy anie hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho azy anie ny voninahitra mandrakizay ho aminareo ny fiadanana iny. Amen. Petraka ny fiangonana, vavaka mangina misaotra an'Andriamanitra, dia avy koa dia atao eto ny vavaka ho an'ny diakonina fa hiditra ny fidirana faharoa afaka atsasakadiny fotsiny. Tompo misaotra anao zahay fa afaka nankalaza ny Paska fandresena. Ny Paska dia miverimberina isan-taona, fa ny famonjena dia efa vita indray mandeha. Misaotra anao zahay noho izany famonjena izany.
Miara-nanompo teto izay taony vahoakanao izay niara-ny vavaka, nanolo-tena, raiso ny fanoloran-tenany ireny. Taony diakona sy ny loha-olona, ireo tompon'andraikitra tao amin'ny fiangonana mikirakira ny sary sy ny feo ary izay biraon'ny fitandremana izay karakara ny fampivavahana. Jesosy misaotra anao izay no nahafahanana anao izany. Ny tafy an'itony akanjo masina itony izay ho mariky ny fahavononana hanompo. Dia mbola manantena izay fa mbola hitafy izany hatrany. Fa tafio an'i Jesosy Kristy izay amin'ny androm-piainana rehetra. Dera sy ny laza voninahitra ho anao Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Dia mirary ny fitahin'Andriamanitra ho antsika rehetra manaova fetin'ny Pasika sambatra ho an'izay manao sakafo be moa izany dia mahazo tomany. Tsara toko.